Tontolo hafantanteraka kosa indray ho tanterahana ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana septambra ho avy izao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ilay andiany faharoa amin'ny hetsika Salon de l'Industrie de Madagascar. Loha hevitra amin'izany no hoe fanarenana ny indostria malagasy. Tanjon'ireo mpandrarano indostria malagasy ny fanarenana ny tontolon'ny indostria izay isan'ny lasipatra tamin'ny fandalovan'ny krisy politika teto Madagasikara amin'izao fotoana hipetrahany fitondrana manara-dalàna izao. Paikady entin'izy ireo amin'izany ny fanomezana ny fanentanana ny fanjifana ny vita malagasy. Nosafidian'ny sendikan'ny indostria eto Madagasikara araka izany ny lohahevitra manao hoe fanarenana ny indostria malagasy amin'ny hetsika Salon de l'Industrie de Madagascar ho tanterahana ny 1 hatramin'ny 4 septambra ho avy izao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Votra zany vita malagasy ty Salon de l'Industrie atao amin'ny palais de sport dia vototrao zany vokatra malagasy rehetrarehetra ary anisan'ny atao amin'izy koa dia ny fampiorana amin'ireo mpantsapa mpamokatra zany sy ny indostria izay azay ahafahan'izy ireo zany mamatsy ireo akory tokony ahodiny indostria. Dia faharoa moa zany dia misy ireo conférence maro samihafa izay atao conférence B2B moa zany ampiorana amin'ireo mpandrara sy mpamatsy vola sy mpantantsaha ireo mba ahafahana zany misy ny fiara-miasa. Dia ny fahatelo moa zany dia nanao ohatran'ny hoe carrefour de l'emploi zay zany hoe ho an'ny tanora zany mba ahafahan'izy ireo zany fanatrika amin'ireo mpandrara industriel sy ireo mpandrara maro hafa koa zany izay nasaina. Orinasa misy 20 no ampiasa hatrany hoe mahatratra hatrany amin'ny 900 isa izay andray anjara n'ity hetsika ity ampitsidika 5,000 kosa no andrasana mandritra ny 4 andro.